Falomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity Alahady fa 4 volana Desambra ity. Faly mandrakariva satria mbola afaka mizara ny fahasoavan'ny Tompo aminao ihany koa ary tsy ho diso anjara amin'izany anie isika raha nokatra an'izao herinandro vaovao izao indray. Aoka ho feno fifaliana, aoka ho feno fanantenana satria tsy irery isika fa manana pia ary Andriamanitra izay tompon'izao rehetra izao no mpitarika antsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny isan'andro mbola misaotra anao izay noho ny fitiavana lehibe izay posakao aminay. Misaotra izay mitantana anay mandrakariva ianao ary ihany koa manamboatra anay ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Tompo aoka ianao akasika ny isa-tokantrano tsirairay avy anio ka ny malain-daina ny azoto ny kivy ampaharezinao ny sahiran-tsaina omenao fitoniana mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe mpampianatra hendry indrindra. Nalaina amin'ny Hebreo 4:12 manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no ny sabatra roa lela. Amen. Tanjon'Andriamanitra ny hananany mahantra sy ny tsy nandihy fianarana fitariana azo antoka makeo amin'ny alalan'ny fahamarinana ao amin'ny teniny izany. Raha tsopo izy ireo ka maniry marina ny ahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mba havela ao anatin'ny aizany ireny olona ireny. Izany manko ny tombontsoan'izay rehetra maniry hahatakatra ny tenin'Andriamanitra. Natao mazava ohatra n'ireny tatao vovonana ireny ny fahamarinana lehibe izay ilaina ho amin'ny famonjena ary tsy misy tokony ho diso na ho very afa-tsy ireo izay manaraka ny hevitry ny tenany ihany fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra izay fombara mazava. Raha mazoto mikatsaka ny lehilahy sy ny vehivavy dia hisokatra eo anoloany ireo harem-baovaon'ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly ohatra n'ireny vatosoa sarobidy izay mamirapiratra ao an-tsain'ireny no handraisany an'izany. Raha toa ka tsy ho azon'ireo izay tsy mandihy fianarana takarina amin'ny Baiboly dia tsy ho nisy ny lana azy manko ny asa nataon'i Kristy teto amin'izao tontolo izao. Tsy natao ho an'ny mpanoratan-dalàna sy ny fariseho ihany ny baikon'i Kristy mba handinika ny soratra masina fa ho an'ny sarababem-bahoaka izay nitangorona na nodidina azy ihany koa. Raha toa tsy natao ho azo ny sarangan'olona rehetra ny Baiboly na ny manan-karena izy na mahantra izy inona moa izany no antoka izay nandidiny Kristy ny olona handinika ny soratra masina. Inona no mampitombona an'izany baiko izany ihany toa raha toa ka tsy mampisava ny zavin'ny fahadisoana akory ny fikatsahana ny soratra masina. Aoka izay rehetra mandray ny fitahiana ka manana saina mahay mandanjalanja mandray ny Baiboly ary handinika an'ireo pejiny mba hahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra izay mikasika azy ireo. Misy torohevitra ho an'ny rehetra ao amin'io boky masina io ho an'ny saranga rehetra ihany koa na iza misokajy taona rehetra ihany koa tena tokony mamaky ny Baiboly. Tokoa itsika tsirairay avy aza mihatehatra amin'ny mpitandrina, aza mihatehatra amin'ny pasteur, aza mihatehatra amin'ny mopera, aza mitandrina amin'ireo izay lazaina hoe nandihy fianarana manokana ho an'izy io fa ianao kosa dia nomen'Andriamanitra fahaiza manao manokana. Tenin'Andriamanitra ho anao ny Baiboly, taratasy sy fehezanteny avy amin'Andriamanitra ao natokana ho anao mihitsy. Avelao izany ny kolontsaina na ny fahaizana mieritreritra manao hoe ny tambanivohitra ve havita hamaky ny Baiboly fa mila mpampianatra hendry izy ity. Ny fanahy masina hanoro anao izay rehetra tsy takatry ny sainao ary ny fanahy masina ihany koa hampahafantatra anao ny fahamarinana rehetra. Raiso eo an-tananao ny Baiboly fa taratasy sy boky nosoratana ho anao tokoa izy io ary raiso fahamarinana lehibe satria izany no manambara fahavelomana mandrakizay. Iara hivavaka ry isika rainay tsara indrindra izay ny an-danitra
Mbola misaotro anao fa nomenao ny teninao tokoa izahay, ary tsy nanavahanao ho amin'ny sarangan'olona ny teninao fa nomenao anay rehetra. Tompo, atao mizahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, azoto andinika azy io satria izany manambara ny fitiavanao izay teo iray aminay, ary ao ihany koa no manambara ny fahamarinana rehetra izay avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Miaro